Toy izao ndraika avana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Madagasikara, nosy voahosotra. Voasoratra fa ny nosy dia toerana manokana hanomezana voninahitra sy hiteranany tompo. Araka ny voasoratra ao amin'ny Isaia 40:1-20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: aoka ny meo voninahitra an' Jehovah izy, ary torony fiderana azy any amin'ny nosy. Nanaiky izany isika malagasy. Araka ny efa voasoratra ao amin'ny Firana FFPM 4:20, izay toy izao hoe: avy rivaza tany io, siponinao andanitra, miraisa feo ka mihira ny fanavotan-dehibe, zay amonjena marobe, dia vita reka midera, zay amonjena marobe, dia vita reka midera. Efa midera isika ary manentana ny rehetra maneran-tany hiondrika ao an-andrehan'Andriamanitra. Mitoera Kristy eo fa anao ny nosinay. Vavaka isika. Fangana ry mpanjaka andray ny lovanao. Fangana ry mba haka ny tany ho anao. Avia mampifaly ireo malahelo fo, afaho ny mijaly sy azo ny manjo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Fiadanane.